Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana rehefa no iarabanantsika hatrahatra talata faha-valon'ny volana jolay ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko fahaenina andininy fafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, marika toko fahaenina andininy fafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ao amin'i Jesoa no makitsika izany ry havako. Ary ny antso ny 12 akeo aminy Jesoa ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na hanina, na kitapo, na vola, na amin'ny fehikibony afa-tsy tehana ihany, fa asokapany tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. Ary hoy koa Jesoa taminy, izay trano idiranareo dia mitoera aho mandra-piala anareo any, ary izay tanàna tsy hampandroso anareo na tsy haino anareo raha miala ianareo dia ahitsahany vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona, ary demoly maro no navoakany ary nohosorany diloilo ny marary maro ka nosotrany. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity marika toko fahaenina izay eto am-pelatanantsika ity dia ao anatin'ny andininy izay manokana, ataontsika hoe misy ampahany kely izay ao anatin'ny filazantsara marika manokana, ireo ataontsika hoe havanana amin'ny fivoasana ny marika, exégète izay mpiresaka ny marika dia manavaka n'ity marika toko fahaenina ity, manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatraty amin'ny toko fahavalo andininy fahatelopolo dia nataon'izy ireo miresaka momba ny hoe sombin-tantara momba ny mofo. Eo amin'ny toko fahatelopolo eo izany, marika toko fahaenina andininy fahafito izany hoe ity mofinaina ity ka hatramin'ny toko fahavalo andininy fahatelopolo dia sokajiny ireo exégète ny marika na ireo mpivaofy ny filazantsara marika hoe miresaka momba ny sombin-tantara momba ny mofo, satria miverina 9 latsaka kely 9 na 9 latsaka kely ny teny hoe mofo amin'io andininy io, ary ao amin'io andininy io izany ataontsika hoe sombin-tantara momba ny mofo io veriberina ny teny hoe mofo, fa izao koa ao koa ny misy ilay fahagagana indroa taona na ampitomboana ny mofo. Ny mofo izay nahavoky olona 5,000, ny mofo izay nahavoky olona 4,000. Dia izay mahatonga hoe manokana ity andininy ity. Dia satria manokana izy dia amin'ireo mpivaofy any marika izany dia misy lafin-javatra manokana tiany ampitaina. Misy lafin-javatra manokana tiany ampitaina amin'ny hoe ny toe-panahy sy toe-ponім-pino rehefa na ny fiangonana mihitsy rehefa manao ny asan'Andriamanitra. Tsara manamarika fa taorian'ny tsy fahombiazan'i Jesoa, taorian'ny tsy nandraisan'i Jesoa, tsy nandraisan'ny olona tao Nazareta an'i Jesoa, nandroahan'ny olona an'i Jesoa tao Gerasena sy ny toe-javatra nitranga rehetra dia eo Jesoa no naniraka ireto 12 lahy ireto hoe tsy nahompy tany Gerasena izy dia nirahin'i Jesoa ny mpianatra hanohizany asa izany. Ary dia ilay toe-panahy sy toe-po izay tian'ny tompo ananantsika mihitsy no tsara takatra asehony marika tokony takatritsika amin'ity marika toko fahaenina ity. Fa raha ohatra ary ka jerena dia misy lafin-javatra vitsivitsy tsara ambarany voalohany dia ny fahatsorana mihitsy. Zava-dehibe ny fahatsoran'ny fiangonana, zava-dehibe ny fahatsoran'ny fiangonana, ny fahatsoran'ny mpino eo am-panaovana ny asan'Andriamanitra. Misy ity andininy ity dia nalaina mandana kokoa ny fomba fisainana io izany hoe aza mitondra na inona na inona nareo, aza mitondra kitapom-bola, akanjo anankiroa, aza mitondra hanina sy ny sisa, aza mitondra kitapo-bola sy ny sisa, dia ao anatin'ilay antsoina hoe traité de Béracotte na ilay ataontsika hoe fandaminana efa fiandaminan'ny Béracotte io, fandaminana ao anatin'ny fandaminana efa tranainy be efa tany amin'ny andron'ny tany fahababona tany Babilôna,
ao anatin'ilay antsoina hoe traité de Mishna sy traité de Talmud, iny ndreo moa zany. Zany hoe ny lalàna jiosy misy zany lalàna na fomba fiaina jiosy zay tsy voasoratra fa ambava, zay ny antsoina hoe Mishna na Talmud. Tsy voasoratra daholo akory izy ireny, tahaka atsika hoe misy fomba atsika ao am-piangonana ao tsy de aro voasoratra daholo akory. Zay fandaminana maro samihafa ataontsika anatin'ny fiangonana io de tsy aro voasoratra daholo, fa misy fandaminana ambava tahak'izay ny Talmud. Dia na amin'ny fiainam-piarahamonina misy zavatra izay tsy voasoratra fa iainana isan'andro fotsiny, de tahak'izany ny ataony hoe Mishna na Talmud, izay resahantsika teo hoe traité de Berakote. Ka ao anatin'io traité de Berakote io satria mahafantatra tsara mihitsy na i Matthieu na Marc na i Luc. Ny filazantsara sinoptika zany dia mahafantatra tsara ny iteto antsika hoe traité de Berakote iny na ny Mishna sy ny Talmud. Ao anatin'io traité de Berakote io mazava tsara mihitsy io andininy io. Ny teny hoe Berakote avy amin'ny teny hoe bara, zany hoe tsodrano, tsodrano na vavaka na firariana. Dia marina fa ity traité de Berakote ity zay fantatry ny filazantsara sinoptika, fantatry Marka tsara, fantatry Luka tsara, fantatry Matthieu tsara, dia miresaka momba ny ataontsika hoe fandaminana momba ny fambolena, momba ny vavaka ho an'ny fambolena, vavaka sakafo, vavaka zay mahatonga an'io ao anatin'ilay miresaka mofo, zany hoe vavaka momba ny fiaraha-misakafo, momba ny fihinanana, ny fambolena, zany hoe manodidina ny andavanandro i traité de Berakote ity. De ao anatin'io traité de Berakote io zany izay hotsika hoe mifangaro tsara mihitsy ao anatin'ilay apahany momba ny resaka mofo. De misy eo manao hoe rehefa miakatra makany amin'ny tempoly ianao, rehefa makany amin'ny tempoly ianao rehefa andeha hivavaka ianao zany de izao tonga any ianao de aza mitondra tehiny zany rehefa makany amin'ny tempoly, ary miditra ao amin'ny tempoly ianao dia aza asiana kapa ny tongotrao, ary aza asiana vola ny fekibonao zany, fenoanao vola zany mikibonao, ny fekibonao, de izao ny tongotrao dia aza asiana vovoka. Izay sary zay no nondraisin'ny Marka eto, ary mazava hoazy fa efa nahitsy Marka moa de miteny hoe afaka mitondra tehiny ianao, afa-tsy tehina ihany. Fa raha mamaky tsara ny Matthieu 7:20 na Luka 7:7-15 ianao de nahitsy ny Matthieu sy Luc fijery. Marka moa voasoratra voalohany, Marka miteny hoe afaka mitondra tehiny nareo, fa i Matthieu sy Luc kosa de miteny aza mitondra na tehina aza, satria ny traité de Berakote de mbola tsy mitondra tehina mihitsy. Zany hoe misy zavatra tiana aseho zany hoe hoarin'ny reto mpanoratra ny filazantsara sinoptika reto hoe andeha hitory ny filazantsara zany toy ny ho any amin'ny tempoly, zany hoe toy ny hitondra fitahiana ho an'ny olona. Ianao zany ny fiangonana zany raha ohatra ka mamangy, ny fiangonana raha ohatra ka mitsidika tokantrano de izao takony hoe ho any amin'ny tempoly ao anatin'le hoe Berakote bara, zany hoe toy ny olona hitondra fitahianana, toy ny olona zay ataontsika hoe tsy ankina fa toy ny olona hanome, toy ny olona zay hitondra fa tsy hoe hanome, zany hoe tsy amin'ny lafiny hoe anangona hitondra kitapom-bola na hitondra kitapom-batsy na hitondra hanina, tsy hatoky an'ilay trano zay hovatanana na tsy hatoky an'ilay fiarahamonina zay hovatanana, fa eo zany lay tiany sinoptika ho azitsika de ny hoe rehefa mitory ny filazantsara ianao de zao ao anatin'ny fahatsorana ianao mitondra fitahiana, ary lay toerana iasanao koa de fitahiana ho anao. Amin'ny 19 misy hoe ary ny demony maro no navoakany ary nohosorany diloilo ny marary. Teo amin'ny taonjato voalohany ny diloilo de fahasoavana, ny diloilo de fanasitranana, ny diloilo de fitahiana. Ka rehefa manositra diloilo ny tanana zany manositra fanafody mihitsy zany ny diloilo, dia rehefa manositra diloilo lay mpitsabo zany de manositra diloilo marary de miditra any anatin'ny nofony, zay zany fanazavana tamin'ny taonjato voalohany, dia miditra any anatin'ny nofon'lay marary ny diloilo, fa lay mpanositra diloilo koa de miditra any anatin'lay mpanositra diloilo koa lay diloilo. Ny dikan'izany lay samy voatazany na ilay vangina na ilay mpamangy,
zany hoe amin'ny marika zany de zao tsy hoe adidy zany, tsy hoe matiantoka zany ny fiangonana na matiantoka ny mpamango tokantrano na matiantoka ny olona vangina fa izao fitahiana zany lay fitsidiana fitahiana sady mpitondra fitahiana zany lay fiangonana mamango tokantrano, lay fiangonana mitorony filazantsara, lay fiangonana zay rehefa miditra anatin'le tokantranon'olona de zao mitondra fitahiana ianao fa izao koa mandray fitahiana ianao satria zay omen'ny olona ao ianao zany a tsy hoe tsy mahatoky azy ianao mitondra fitahiana ho azy ary ianao kosa mandray fitahiana izay toetsainy zay ny tiany marika ho takatritsika izay mahatonga ny tompo teny aza manà mihitsy aza manà nareo a fa izao sady mpitondra fitahiana nareo no mpandray fitahiana ihany koa ary zay ny tena zava-dehibe am'lay fahatsorana milaza fiankinana amin'Andriamanitra milaza manaiky iankina am'lay toerana zay iankina amin'ny fitahiana iankina amin'ny fahasoavana iankina amin'ny fitiavan'ny olona ary dia zay ny voalohany fa ny faharoa zay asehoan'ny marika de zao koa nefany ny fahavononana Jesosy dia mety hoe-tsaina ho an'ny mpino ho an'ny fiangonana ho vonona amin'ny tsy fahomby ho vonona amin'ny hoe tsy ho raisin'ny olona izy miteny tsy voatery hampandrosanareo foana ny olona akory amin'ny andininy faraky ambiny folo na de eo aza ny fahatsoranareo na de hitondra fitahiana sy vedanana ary nareo de zao tsy voatery mihitsy akory ahomby foana tsy voatery handray anareo foana ny olona izany toetsainy zany dia efa fantatry Jesosy zany hitan'i Jesosy zany de atsika ao amin'ny marika toko 5 hoe dia noroahan'ny olona Jesosy hoe mandehana fa aza mijanona mankaty aminay marika toko 5 eo amin'ny kely eo dia hoy-tsika hoe Jesosy zany de manomana ny fiangonana fa tsy hoe akory ho raisin'ny olona foana ho raisin'ny olona mandrakariva ny afatra ho takatry ny olona mandrakariva ny afatry ny fiangonana tsy voatery izay mihitsy satria tsy mivavaka amin'ny fahombiazana akorytsika fa mivavaka amin'Andriamanitra mitombo manao zay zavatra tian'Andriamanitra atao ny olona tsy azotsika terena ny olona tsy azotsika vozonana fa izao metory masan'ny fiangonana dia hoy Jesosy manao hoe mety tsy handray anareo ny olona mety tsy handray anareo ny olona ny fitansana matoa-teny io de tena mafimafy mihitsy hoe mety tsy handray anareo mafy mihitsy izy fa izao izy dia izao fotsiny ataonareo ahitsano ny vovoka amin'ny faladianareo satria tsy mitondra kapa tsy mazava ho azy tsy mitondra kapa tongotareo ny filazan'ny Luka toko 7:25 marika de miteny hoe amin'ny faladianao satria hotsika hoe ny traité de Béracois de miteny hoe tsy mitondra kapa zany hoe amin'ny faladia zany a mety misy vovoka de milaza lay hoe zay ovavolombelona ho zany hoe tsika zany a tsy mahazo manao herisetra amin'ny hoe tsy nandray ny olona de anaovana vavabe na sanatriny zany tsisy fiangonana manao an'izany moa zany na hoe tsaraina ny olona satria tsy nandray na hozonina ny olona satria tsy nandray tsika moa tsy nampianarina an'izany tsy hoe tabatabana ny olona na mena morala ny olona na tahaka zany rehefa tsy mandray fa hoy Jesosy mateny fotsiny hoe ahitsano ny vovoka le tena ahitsano ny vovoka tsy milaza koa hoe iteny io ara fa ahitsanay ny vovoka de ovavolombelona tsy manana an'izany toetsainy zany isika fa ny dikany fotsiny teny hoe mandeha ao anatin'ilay toetsain'ny fahatsorana sy ny fanetretena tsy fifaliana ho antsika mihitsy ny tsy fandraisan'ny olona ka hoe sanatria afa-po aminareo zay na atao teny hoe de vity zay ny edindray ka de afa-po zay fa zay ataonareo ataonareo tsy fiteny loatra zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria mampalahelo ny olona tsy mandray ny filazantsara mampalahelo ny olona hoe ianao mitondra fitahiana nefa izy tsy mandray fitahiana tsy zavatra arety mampalahelo zany olona fitserana no mendrika an'izany fa tsy sanatria hoe ozona na fahatezerana na tahaka zany na fahasosorona no asetry an'izany alahelo ny tokony asetry an'izany satria ny mpitory milazantsara de olona manam-pitiavana no zany de raha manoloana olona tsy mandray ny filazantsara izy de zao tokony ho alahelo tahaka an' Jesosy rehefa nitory ny filazantsara nolaviny olona de hoy Jesosy ny teny hoe nitomany izy ho Luka ny teny tena nitomany mihitsy Jesosy indroa ihany Jesosy nitomany ao amin'ny filazantsara tamin'ny Jaona toko 20:10 sy ny filazantsara anaky ny Luka hoe dia impirimpiry moary Jerosalema ny te hambomba anao tahaka ny fambomba ny renako ny zanany fa tsy nino ianao fa tsy nanaiky ianao izay alahelo zay amin'ny tsy fandraisan'ny olona de tokony ho ananan'ny mpino sy ananan'ny fiangonana
fa raha miteny Jesoa eto manao hoe ahitsany ny vovoka tsy de midika mihitsy hoe fanozonana zany fa midika hoe efa nataonao fotsiny izay tokony nataonao, hitan'Andriamanitra nataonao. Fa ny fahatelo zay asehon'ity andiny tsotra masina ity de zao ny zavatra asain'i Jesoa ataontsika kosa nefany inona ny asain'i Jesoa ataontsika dia hoy Jesoa hoe mitory ny filazantsara, mitory ny filazantsara, mitory ny vaovao mahafaly. Iny mazavy io vaovao mahafaly io manjary mahatonga fibebahana, manjoro mahatonga fibebahana andiny ny famombiny folo. Tsy manana inona hoentina ny fiangonana hoe mitondra vola amikarena na mitondra vahaolana ara-ekônomika na mitondra vahaolana ara-tsosialy manahoana loatra. Tsy zay ny vahaolana mamaika ny fiangonana fa ny voalohany mamaika ny fiangonana dia ny filazantsara, ny filazantsara. Ny filazantsara io no manova ny toe-tsain'ny olona ka manjary mampisokatra mason'ny olona, ahitany olona ny are-pahasoavana omen'Andriamanitra azy. Zany hoe lay fibebahana metanoe amin'ny teny grika, métatre, miova, transformer, miova transformation zany, nosana saina, tsy hoe fahalalan-javatra eny fa tena miova fisainana mihitsy. Izay le antsoina hoe radical, zany hoe tena miova hatramin'ny faka mihitsy ny fisainany io. Io filazantsara io zany rehefa toriana, ary zay ny sain'ny tompo maika ataon'ny fiangonana de zao fitoriana ny filazantsara mba hahatonga fiovantsaina, mba hahatonga mason'ny olona hahiratra ka hahita ny are-pahasoavana, hahita ny fahasoavan'Andriamanitra, ny zavatra ataon'Andriamanitra eo anoloany. Ny fahantrana zany de zao ateraky ny fahajamban'ny olona nge ny fahantrana, ateraky ny fitiavan-tenan'ny olona nge ny fahantrana. Jambany olona de tsy mahita afa-tsy ny tenany, jambany olona de tsy mahita afa-tsy ny tompontsoany, dia miteraka fahantrana ho an'ny hafa, miteraka fahoriana ho an'ny hafa, miteraka tsy fahampiana ho an'ny hafa. Zay mahatonga an'io hoe eto ny tompo de ny fibebahana, zay ny voalohany, mitory ny filazantsara zay miteraka fibebahana. Fa ny faharoa de zao koa nefany, ny fitoriana filazantsara dia tsy hoe vity indray mandeha iny ihany fa misy fikarakarana tokony atao, misy zay mahatonga azy miteny hoe mandeha any ianareo dia tsaboa ihany. Amin'ny andininy hafa moa de misy eo mihitsy manao hoe de tsaboa ny hafa, misy fandroahana demonia, fanafahana zany, misy fanafahana atao. Ary zay le hoe de nanositra diloilo ny marary izy, zany hoe mila misy fanakekezana kokoa zany, misy fanakekezana lay marary, mila fitiavana ilay marary, mila fitiavana lay asa fanompona. Tsy hoe mandroaka demonia zany mazava ho azy, milaza fanafahana izy, milaza fanafahana, milaza famahana ny fatorana amin'ny lioka io izy mazava bebe Matthieu sy Luc izy mazava lava mihitsy izy ao Matthieu toko 2:20 zao ny fanazavana an'izy io, fa zava-dehibe ny hoe fanafahana aloha ao anatin'ny fitoriana filazantsara de misy ny fanafahana, ary fandraisana tanana mihitsy aza ilay fandraisana tanana lay marary. Misy fantatsika pasteur Martin Luther King izay azo lazaina hoe nivoy mihitsy any atao hoe fitiavana, nivoy ny toe-panahy ny kristianina, ny toe-panahy izay tokony hamantarana ny fiangonana dia ny fitiavana. Ny fitiavana ary raha manao ity raha mivoafy ity marika toko fahaenina ity isika de ny fafitoko hatramin'ny 3:20 dia ny votoatiny eo de zao irahin'ny tompo isika hiasa am-pitiavana, irahin'ny tompo itsika hafoy, irahin'ny tompo itsika hanompo amin'ny fitiavana, hitory ny filazantsara ao anatin'ny fitiavana sy ny fanetretena, ary hitory ny filazantsara ao anatin'ny fitiavana ny hafa sy ny fitiavana ny marary, fitiavana ny olona, fitiavana ny olona aloha voalay zavatra, fitiavana ny olona. Indraindray moa zany ny ekônomia antsika zao de vanim-potoana iainantsika io dia ny olona tsy rarahina fa ny tsena, ny varotra, ny benefisy, zany ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny. Fa ny filazantsara kosa raha ny fiangonana zao ny olona aloha, ny olona aloha ny voalohany indrindra. De afaka malala am'izao andro faharoa sady andro fahatelo amin'ny
herinandro ao dia sain'ny tompo ianao miaina ampitiavana, tia namana, tia mipiarabelona aminao ary matoky fa rehefa manao ny asan'Andriamanitra ianao dia izao sady mpitondra fiadanana ianao no mandray fiadanana, sady mpitondra fifaliana sy tsodrano ianao no mandray tsodrano koa, sady mamenao no mandray. Hivavaka isika. Tompo ao tsodrano zay no ny amin'ny loatra masina izay mampahery anay ka mahatonga anay mahatoky ny fitiavanao sy ny fitantananao. Manome anay fifaliana mandrakariva ianao, maniraka anay ianao ary miantoka ny fiainanay. Andeha tao aminao andeha ampahatsorana, andeha ampitiavana ary ho tia ny mpiarabelona aminay izahay. Dia tsy efanay izany Jesoa raha misaraka aminao izay dia mangataka aminao izahay tehirizo amin'ny fitiavanao ny fonay ary ataovy manjaka ato am-ponay any ny fitiavana anao Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra. Mivavaka izay ho an'ny mpitory ny filazantsara rehetra, ny fiangonana, ny tompona andraikitra rehetra, ataovy miaina mpitiavana amin'izany asa izany ary atao faly manompo, faly manantanteraka ny asa ampanaovinao. Ny voafafin'ny fiangonana, ny voafafin'ny mpitory ny filazantsara dia tahi Tompo mba ahavokatra. Ary afao amin'ny karazam-patorana maro samihafa kosa ny fiarahamonina izay misy anay. Petrahany ny marary Jesoa ary ataovy manjaka ty anatinay ny finoana fa ianao miasa fa izay fiasana ihany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.